ampifaliana ry avina malalo azontsika manaraka zo herinandro masina zao indrindra nyty laroby masina ity azontsika indray a maheny tenin'andriamanitra mafantatra ny azo fijaliany Jesosy Kristy ny fiainana izay zarana nofinaina menantsika miteny ity. Ao aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanaka indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alarobia 2 aprily 2020 bajenantsika aloha teny vaovao indray manao hoe mpandresy ny tompo. Andeha ry havana sy tera isan-karazan'Andriamanitra isika. Avia, aoka isika iobo an Jehova, aoka isika no fifaliana ao avatalapo famonjenantsika, aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka no fifaliana ho azy amin'ny fiherana isika. Fandriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo tanany fitoerana lalàna tany ary azy ny tendrombohitra avo, aza ny ranomasina fa izy nanao azy ary ny tany maina teny oforoan'ny tanany. Amen. Ira no yao,
hivavaka isika. Ry Andriamanitra fitiavanao, misaotra anao zay nitahiry anay, fa no famindramponao natozao anay. Ko mankalaza, midera, mivonahitra anao zay, ry tompo tsara. Mamelany fahadisoanay nataonay teo anatrenao, vonoa ny elokay, afao zahay. Mangataka fananao masina zay, hiasa mahery ty anatinay indray, andraisiny niantra anao, amin'ny alala mofonay nomeno anay, fa hampandresy anao Andriamanitray. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ry havana malala nofinainao antsika amin'ny dino ity dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'i Luka. Luka 4:9, ny 2:20. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro anankiray dia niondrana tsamokely Jesosy sy ny mpianany. Ary hoy izy taminy, andeha isika keny ampitan'ny farihy, dia lasa izy. Ary nandeha ny samokely dia azo nytorimaso Jesosy. Ary nisy tafiditra ny entina tamin'ny farihy, ka nila ho fendrano ny sambo, asaika nahita loza izy ireo. Ary nanatiny izy dia namoazika nanao hoe, tompo, maty zahay. Dia nitsangana izy, ka noteneny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano. Ary dia nitsara zany, ka tonga tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, aiza ny finoanareo? Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe, iza moa ity no mandidy ny rivotra sy ny rano izy, ka manaiky azy zany? Amen. Ray masino, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao trano ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy tonga amonjy antsika, amonjy izao tontolo izao. Nofinaina vakina tamintsika teo ry havana Luka 5:20. Tantara nampitsaran'i Jesosy ny tafiditra, fa inona ny tanjon'i Jesosy tiany aseho tamin'ny mpianany, ny amin'ny zavatra misy ho antsika koa. Ny amin'ity volana vaovao meny tompo antsika ty azo ny manio fa mpandresy ilay Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra ivavahantsika. Mpandresy ny tompo. Zao ny hita miavaka eto ry havana, ho Jesosy tamin'ny mpianany, andeha isika hoe ny ampitany fary. Araka izany dia mila mandeha mandrakariva, mila manao zavatra, mila miasa trany ny olona miaraka amin'ny Jesosy, fa tsy mipetrapetra-potsiny akory. Andriamanitra matsy dia miasa trany, ka mila manahaka azy koa ny mpanaraty azy. Zava-dehibe ry havana azontsika manao izany ny amin'ny ohatra seho an'i Jesosy eto, satria azony maneho ny fandreseny zany amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra nitranga eto ry havana malala dia izao, nahatory Jesosy. Zany ny zavatra nitranga. Zany zavatra zany dia mampiseho fa tsy mandeha ho azy akory ny zavatra atao rehetra, na ny fiainana manontolo mihitsy, fa misy olana sy sakatsakana hatrany. Raha mandeha nampita ny farihy izao izy ireto dia ny sedra tafidrivotra. Ny toe-javatra misy eto nefa dia mampiseho fa manana vahaolana amin'izany Jesosy Kristy, ko mila miantso azy ny olona misedra olana. Izay tiana ambara amin'ny hoe matory izy dia izao, eo akaiky ny olona izy fa mila miantso azy ny olona, eo akaiky ny olona izy fa matsiaro azy sy mila vonjy. Peraka aminao ny fanontaniana, mila vonjy aminy ve ianao? Ny zava-dehibe ambaran'ny ten'Andriamanitra tokoa ry havana dia izao, mahafeny zavatra rehetra Jesosy Kristy io. Zany havana. Nasehony tamin'ny mpianatra fa na ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy, satria Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra izy. Ary zany, mpandresy ny tompo ivavahantsika. Zava-dehibe ry havana. Aizanao mampitombo ny finoanao amin'izany, ary indrindra aizanao mitoetra aminy ary mampitoetra azy akaikinao, naiza le ninona atao, ninona zavatra setrainy, eo Jesosy, voasy izy, raiso ho anao. An'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao no nofinaina ny meno anay amin'izao andro voalohany amin'ity volana aprily, anatin'ny herinandro masina ihany koa amin'izao larobia izao, izay milaza fa mpandresy ny tompo, ka mandeha manaraka ny baikon'i Jesosy. Ary na dia matory aza Jesosy dia marika fa tsy maintsy misy ny olona misedra, kanefa Andriamanitra mpamonjy izy koa. Zava-dehibe fa mahefa ny zavatra rehetra, mila tsona mandrakariva, mila eo akaiky mandrakariva amin'izay rehetra trehany. Tompo, vavaka aminao zahay amin'ny ankorana kristiana tsirairay, mba naiky ny fitondranao Andriamanitra ny fiainana, azona ny famonjena sy aina ny teninao Andriamanitra mba hasoa azy, ary mivelona amin'ny finoana fampandresy ianao. Tompo, sitrano marary, ka omenao fanantenana ao amin'ny fanasitrana. Mpanasitrana maindrindra ianao, ko atoany ny asa fitsaboana. Tompo, amperezy ro azony manjo,
ary vondreo mareo sokolona sy ireo sahirana teo iny fiazaka zany amin'tiany izy indray tanterano tompo sy mahasoa mpanomponao tsiraray no ny asany fananao masina avotony firenenay nyvavakay dia tena minaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanasitrana anay sy efa nampiomona anay hivavaka manao hoe ranay eo izay any an-danitra ao masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meony anio izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namela anay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha sy ny fotoana riavana nitsodrana tongotra anao aminaran'i Jesosy Kristy aza manana inona inona faoka ny fivavahana sy ny fona mba mifisaorana entinareo manambara fangatanareo n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary fiadan'Andriamanitra azo motry ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.